Soran'andriamanitra indray isika raha mbola afaka miaona amin'ny alalana izao afatra mivantana izao. Soran'andriamanitra no mitombonandro mbola omeny antsika. Androany any dia hotoizantsika hatrano ny afan'Andriamanitra mba ahafahantsika mahiratra tsara ny masom-panahintsika, mba halalantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Ary mino fa ianareo rehetra izay manaraka izao fotoana izao dia lina tiamantatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia hibavaka isika aloha mialohany resansika ny tenin'Andriamanitra. Raha eo dia misaotranao indray izahay nohony amin'ity fotoana ity. Mbola ahafahanay mandre ny teninao. Naizanaiza tompo andrenesina izany. Songafinay ny masom-panahin'ny olona rehetra tompo izay mandre. Ary ampio izy eo mpaneresana izany afatra izany naizanaiza mba afaka handray ny tena tianao ambara ka hanova ny fiainany ny teny rehetra izay ambaranao. Ary ampiteneno ray aho tompo, ianao ny tompo ny teny ko ampiteneno aho, mangataka aminao aho aoka ny falamasinao mihitsy nametraka ny teny rehetra to ambavako. Dia ampangino ny asan'ny nofo rehetra izay mety hanengela izany any amin'ny olona tsaray avy raizaraiza ary amin'ny teny mety koa. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany lavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika indray ny tagamina androany izay mitoy ihany amin'ny fotoana izay efa nankalazaintsika sera. Dia ny teny ao amin'ny Hebreo 10:9-10. Raha ny marina zany ty lohateny ity ny afan'Andriamanitra dia ny toe-panahy izay takian'Andriamanitra amintsika ahafahantsika miatrika izao vaninandro izao. Nisy fotoana mihitsy izay teny foana tamin'ny olona fa izao vaninandro iainantsika izao vaninandro tsy azo andosirana zao, vaninandro tsy azo ialana fa tsy maintsy atrehana ary azo atrehana tsara. Ty zavatra tiako ambara amintsika andrea dia ny fitohizana. Raha ny marina fitohizana ilay dingana nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Misy dingana telo reto zay tsy azotsika mihitsy ialana zay ambarany tenin'Andriamanitra. Ny voalohany rehetra tsy azo sarahany reto ny fitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny fitsangana, ny fahavelomany, ray tsara ny fahafatesany dia ny fitsanganany dia ny fiakarany any an-danitra ary ny fiverenany indray. Dingana telo reo tsy azotsika dinganana, tsy azotsika vera. Ny fitsanganana amin'ny maty, ny fiakarany any an-danitra ary ny fiverenany indray. Ary zao vaninandro iainantsika zao ilay vaninandro hoe fiverenany Jesosy indray. Zay zao toetrandro iainantsika zao. Noho izany reo zavatra rehetra hitatsika voalaza tamin'ny Sotra Masina Lioka 1:20 zay iainantsika. Jesosy tamin'izany 2 taona lasa ny tenenan'io teny eo hoe anorinany amin'ny andro farany. Dia voalaza eo tsara ny toe zavatra tsy maintsy hitranga. Hitatsika hoe isy ady fanjakana hamely fanjakana, isy mosara, isy arety mandrika. 2 taona ny tompo dia efa nilaza zany ary vaninandro farany anatanterana le hoe ary amin'ny andro farany reo ny zavatra iseo. Mivelona amin'izany tsika zao. Noho izany zay toe-panahy zay no resahako aminao hoe taminareo hoe tsy azotsika andosirana io fa tsy maintsy atrehana ary azo atrehana tsara. Dia ny fiandrasana ny fiverenany Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra. Tena sarobidy io ravanany veveriko io fa tena hifatoka be dehibe amin'ny mihitsika androany mba ahafahantsika hoe na manahoana zany na manahoana toe-javatra tena azo atao tsara mandray aloha dia mitehiry ilay lova zay napetraka Jesosy, ilay hoe ny fiadanako nomeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezana toy izao mamerina ny foana satria io tena arina napetraky ny tompo ho an'ny tena kristianina marina miatrika zany atao hoe vaninandro iverenan'ny tompo izany.
fiadanam-po filaminan-tsaina ao anatin'ny zavatra manahirana, ao anatiny hoe andready, ao anatin'izany hoe mosary, ao anatin'izany atao hoe arety mandringana. Atsika am'izao vanandro zao miaina am'izany atao hoe arety mandringana zany ary zavatra tena raha mandingana zany ianareo a eran-tany mihitsy io, tsy mba hoe zay firenena anankiray fa firenena maneran-tany misy dikany tompo manao an'io a ampiomanina ny olona maneran-tany ho an'izay mahiratra tsara masom-panahy fa ho avy izy, ho avy izy. Raha ny marina zany a tsy azotsika foanan'ireo mosary, ny ady, ny arety mandringan'ireo satria ireo no famantarana napitraky ny tompo milohany fiviny. Ary zay zavatra zay mila mpanjinitsika tsara mihitsy. Betabe ako sika mieritrehitra hoe tokony ho foana tanteraka reny faoreny reny, ary am'izao fotoan'izao moa dia zay hoe ity tany ity zany hoe mba hasambatra n'ity tany ity dia atao dodony ny zavatra rehetrarehetra mba ampilamina ny fiainana, mety ampahany any zany. Fa isika tsay avy tamin'ny fampiarana zay napetrako farateo dia ny zanak'Andriamanitra, ny atao hoe zanak'Andriamanitra marina dia miaina ampilamirana, ampiadanana ao anatin'izany tontolo manahirana zany. Satria nahoana? Ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izy miaina. Io fanjakan'Andriamanitra io santarina dia mbola ity ambonin'ny tany. Ary izay la atiako navarako aminareo hoe azo atrena tsara izao andro farany izao. Ny lohateniny ity koa dia hoe araka navarako teo hoe ny toe-panahy hiatrehantsika ny zavatra manahirana eto amin'ity zao toy izao ity, dia ny zavatra tadamina amin'ny akoantsika androany dia ity toko fahafolo ity andiny vahavalo amin'ny telopolo. Sao mivaky ny ten'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny oloko marina dia ny velona amin'ny finoana, ny teny fikasana. Tsy eko tsara ary efa mbola lalany kely izy io. Ny olona marina, ny tena zanak'Andriamanitra marina dia miaina amin'ny finoana, ny teny fikasana. Tsy hoe miaina amin'ny fonon'Andriamanitra fotsiny a, fa finoana ny teny fikasan'Andriamanitra. Nahoana nga? Satria ao anatin'ny teny fikasana no nametrahan'Andriamanitra ny tiany ambara, tiany ho tanterahana ho an'ity zoto zao ity, ary indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe teny fikasana dia teny manambara, teny mifono ny zavatra tena tian'Andriamanitra ho tanterahana. Ny tena zanak'Andriamanitra marina zany miatika an'izao vanao ny sarotra zao dia mila miaina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ao anatin'izany teny fikasana zany ny zavatra rehetrarehetra mety ilayntsika. Raha araka navarako teo hoe tsy azo ialana ny ady, ny mosary, ny arety mandringana. Misy fiarovanao, misy vahaolana ao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsara miresaka antsika eto foana dia te resaka hoe tsy resaka teoria zany ambarako zany. Zara teo tsy teoria janona kokoa, fa fiainana tao anatin'izany taona maro miarana tamin'ny tompo zany nanovana izany fahatsapana zany ary tena nahitana mihitsy fa marina ny ten'Andriamanitra. Ko marina ozy lehivelona foana. Inona ny zavatra tokony ataontsika miatika an'izao vanandro zao? Anolo dingana vitsivitsy anao a. Indray vao te Paoly rehefa toroteny any amin'ny asan'ny apôstôly toko faha-18 any dia zao nambarana tao amin'ireo miaino azy. Efa niresinareo ve ny fanahy? Folo voalino nareo. Jereo tsara ny tenin'ny Paoly a. Efa niresinareo ve ny fanahy? Folo voalino. Olona mino zany fa nefa Jesosy nazay hoe efa niresinareo. Misy dikany lehibe io. Dingana voalohany zany reo anatinareo ao ve ny fanahy masina? Ary io olona nazayna hoe Jesosy Kristy. Zay ny tenin'ny Paoly. Efa niresinareo ve? Ary zay zavatra zay tena zavatra anankilehibe. Tehiverina kely a oeka aminareo teo hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty a dia manambara fa vita ny fandresena, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny herin'ny maizina, nandresy ny efa mety zavatra mitranga rehetra io Jesosy io. Fandresena
ny fitsanganana maty ary ny anakiray le faharoa rehefa vity zay miseho izy teo amin'ny 7 andro teo eo nyporofona fa tena nitsangana marina tsika tsara ny tantara niakatra ho any an-danitra am'izay izy aniny andray le toerana mandriamanitra azy teo aloha am'izay andray le toerana mandriamanitra azy izy efesarana toko voalohany zero tsara manomboka ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny 17 nandray le tena toerana mandriamanitra azy izy napetraka andriamanitra ho tananakavan'andriamanitra izy am'izao tsika ny tena zao zay le fiakarana niakatra izy mba andray ny toerany ary ny toerana mandriamanitra azy zany manana ny fahefana rehetra izy ary afaka miseho amin'ny toerana rehetrarehetra ary afaka manova ny tantara rehetrarehetra izy zay ny mandriamanitra azy ary nandray ny toerana izy amin'ny hoe fiakarana zay ny tena dika niakatra izy a mba andray ny toerany mandriamanitra feno azy mila taminareo teo hoe manana ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra ary amboniny izay veritsika fa hery na inona antranga avy io divoly io am'izao fotoana zao miasa amin'ny hery sy ny fahefana isan-karazany fa io andriamanitra kosa lahy jesosy kristy dia amboniny zany izy naka ny toerana izy tamin'ilay fitsangana tamaty ary eo izy manomboka eo a dia tsy ilay jesosy intsony niaraka hoe telo taona sy tapany fa lay jesosy miditra ao anatin'ny olona araka nylazainy paoly hoe niraisinareo ve anomarina te hoe niraisinareo ve jesosy io jesosy mipetraka tanagavan'andriamanitra io a dia nandrotsaka ny fanana izy a hiditra ao anatin'ny olona ary izy mihitsy ny miditra ao anatin'ny olona rehefa niakatra izy nidikany zany amin'ny olona rehetrarehetra eto amboniny tany zay tonga zanak'andriamanitra zay manaiky azy ho andriamanitra dia hidirany satria zay ny mandriamanitra azy tsy voafetra na firenaiza izy na firenaiza ary naiza toerana afaka miditra foana io jesosy io tamin'ny lahany fanamasina ao anaty io jesosy io isaky ny mitoro teny aho dia tiako foana ny mametraka an'io satria io no tena zava-miafo ny fivavahana kristianina marina lay jesosy kristy nidina ao anatin'ny olona tsara avy tsy mpalavatio ary io jesosy miditra ao anatin'ny olona io no afaka misedra am'izay ny zava-tsatra rehetrarehetra fahatelo io jesosy ao anatsika io dia nametraka ny teniny am'izay izy tenin'andriamanitra rehetra manomboka hatrany amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao sy ny epistily misy teny be dibe ao jesosy fanamasina jesosy tenin'andriamanitra io no miasa am'izay teny fikasana dia ny tenin'andriamanitra am'izao vanaretsika zao zany zany misy tenin'andriamanitra ny zavatra tena tian'andriamanitra apetraka amitsika zany dia zao isaky mitranga ny toe-javatra rehetra na eo amin'ny fiainanao manokana io na eo amin'ny fianakaviana io na eo amin'ny firenena io dia tsy maintsy maka teny fikasana mipetraka eo ambony teny fikasana ary zay teny fikasana zay no hinonina tsy hoe finoan'andriamanitra fa fotsiny fa finoana ny teny fikasan'andriamanitra zay ahitantsika ny mahandriamanitra azy ao anatin'ny teny fikasana no misy mahandriamanitra azy tsy maintsy manana teny fikasana zany tsika miaraka zao fanandro sato zao zay no ahafahana mandresy tonivony zao ty ary zay no hoentitsika miandro ny fiaviany jesosy zay teny fikasana ivelomany voafaritra ao daoly ny fiarovana voafaritra ao ny sakafo iainana voafaritra ao ny zavatra rehetra mety ilaitsika eto am'timbony tany ny fanasitrana ary io a tsy tiadiavina hoe fiangonana re na fiangonanaizy io na fiangonaizy fa naiza ipetrahanao dia ozy ny teny sotramasina raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy aiza io naiza toerana misy ianao ka nanaiky io jesosy io ho fiainana ianao nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana moramora foana matsy le miteny hoe sange dia efa nanaiky jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy nefa raha tompo ao zay zay tahotra mila matahorin'andriamanitra raha ray aza zay ajako zany misy fanajana ary misy tahotra ny olona zay tena nanray io jesosy io ary ny tena zavatra sarobidy re afaka malala rehefa niakatra io jesosy io
dia nampidina ny fanahany aminatsika dia ozy izy any amin'ny romanina toko fahavalo raha misy tsy manana ny fanahany kristy io dia tsy azy izy terentsika tsara kristy ao anatsika io zany a no hoetsika misedra ny zavatra rahitrarehetra mandala to ny evonyity zokotro zao ity ary nandresy izy midity zany fa miara-mandresy aminy koa isika miara-mandresy tsy tantary zany a araky nambarao taminareo hoe afantaonany maromaro any no tena niarahana miaina tamin'i jesosy io tena hita zany atao hoe jesosy fiainana mandresy ny ady retraretraretra rehefa tena manapa-kevitra manko tsika ry havana hivelona amin'ny filona misy ady anakorongeza be ry havana atrehana azay tiako hitarizana hitaritana saitsika mana misy ady anakoroa manakatsakana tsy ahitantsika ny herin'io teny fikasan'andriamanitra io ny ady anakiray voalohany rena dia ny ady anaty ny ady anaty zany fakapanahy ny filana tsy misy mahitan'io a fa ianao sy ny tompo mahitan'io ary hitany devoloko io ao anatin'ny olona tsiray aby misy ty ady mboly tsy miteny izy a fa ao anaty eo misy zavatra fanohatra le fanahy ny te-androso fa le nofo mitady anohatra any amin'ny galatianina toko fa lazany tsara misy amin'ny galatianina zay ambarany ten'andriamanitra hoe mifanohatra izy rorozy izy ary zay zavatra zay a no ady anaty zay ianao te andeha tsara ianao te hivelona amin'ny finolo dia misy zavatra ao anaty ao anatin' zany tena mila isika tena manana firaisana io jesosy io ka raha ohatra ka tsy tafiditra ao anatinao le jesosy lay lazan'ny paoly hoe efa niraisina reny ny fanahy masina tsy hoe ninona fotsiny a raisinao lay jesosy ao anaty io no mandresy ny ady anaty ao anaty io na ny mpandrina ianao tendray ao anatin'ny fanino hoe misy saina tena ketriketrika be ao ndraindray ny andalana eny misy ketriketrika be ny ao tsisy mahita fa tsy hainao sy ny tompo any mijerina maso mandina pelipelika ana maso ao anaty eo ary io no manenongelina tsy resinao io raha jesosy kristy ao anatina inandikany zany raha tsy mipetraka eo ny ten'andriamanitra anao tsy resinao nifipetrana eo ny ten'andriamanitra jesosy ao anaty mivelona eo ny ten'andriamanitra zany ianao io ny ady anakiray ny ady anakiray faharoa ady any evelany io ny zavatra be dehibe misy ny fanakiviana iain'ny sofiny misy ny fanaratsiny ao misy ny fanabirabiny ao misy tena fanenjena amin'ny vatana mihitsy azy ao zao ny zavatra mety mitrano fa tsy hoe tsy mipetraka eo ambony teny fikazana ahoana ho ny ten'andriamanitra fa avaliny zay fa avalinareo aho arafiny zay rafinareo zay miady aminao miady amin'andriamanitra anyady ho jehova fa inareo angina rehefa misy amenjy misy mankala misy manakivy misy manarabiraby mangina no matao tsy miloba aza mezaka manamary tena mihitsy anyady ho jehova fa inareo angina zay le ady ivelany arisana am'zany anao ary rehefa jehova no miady atazy tsara fa sahirina zay miady amin'andriamanitra io mahitaka fahatsapana be dehibe ao nandritra nyzany fotoana zany nahita zavatra be dehibe ao misy mankala dia tena andriamanitra am'izay a no mamely azy andriamanitra am'izay manao ny antely vansao rehetrarehetra nahitan'zany no masoko tao miendriny isan-karazany mihitsy ary mbola fahako nytsorotsara rehefa tena mitranga zany ny ady ivelany ny fanakiviny ny fanaratsiny ny fanenjery aza miteny intsony fa andriamanitra ny miady atsika reo no zavatra tsy maintsy fatatsika ary ireo zavatra nambariko taminao mila mivelona amin'ny finoana isika ny oloko marina ozy dia mivelona amin'ny finoana toiza koa ny tena zanak'andriamanitra marina na tenaka indray tafiditra ny fahazak'an'andriamanitra dia mivelona amin'ny finoana ny teny fikasan'andriamanitra ary zay tena zavatra ankilehibe mivelona amin'ny teny fikasana fa tsy hoe mivelona amin'ny finoan'andriamanitra fotsiny samy hafa ary alohany amranako ity afatra ity dia zao zavatra tsapako rehefa tena nanomboka anandray ny tompo aho dia zao zavatra tsapako na tonga tena nizingizina mihitsy ny fahamarena ty ten'andriamanitra ty tao anatin'ny fito taona lazaiko anao fandresahako tamin'ny mary any izy ty vo nandray ny tompo tsy mba nanao étude biblika tsy mba nandeha tamin'ny école pastorale fa ny aho kosa dia zao nananana ty baiboly ity andranoka izao fa tsara teo ny teny toerana maro na ray ty teny fikasan'andriamanitra rehetra nampiarika io nanofanandramana
zay rehetra ataona ten'andriamanitra ty lazaiko nahita zavatra be dehibe tsy takatry ny saiko mihitsy aho zay vo afaka ny teny hoe marina ny ten'andriamanitra nahita zany tsambana hiratra nahita zany malemona tsangany asangany tompo a nahita zany lesitrany tompo hitany masotra nahita zany olo efa ratsy miova fo nahita zany olo efa teo namony tena velona hitany masotra ahoana nazony zany ampiarina ty teny fikasan'andriamanitra ty tsy mila etude biblique io fa mila fakatoavana ary zay hoe finoana mila finoana ny ten'andriamanitra ary ny tena zavatra lehibe tao anatin'izany io navarako azy mila mandeha tsara ny fataon'andriamanitra ianao mila mandeha amin'ny famasina mpitondratena na mialiary na mitakona mila mandeha amin'ny fataon'andriamanitra ianao be dehibe ny fakapanahy ady anaty fa tsy maintsy toerany zany ary ny tenin'andriamanitra no entina manohitra n'izany pesaka ny zavatra manairy reny mba hitehirizana ka raha tiatsika ny voatehirana zany hoe finoany zany a dia mila isika reto mamaky ny tenin'andriamanitra tsy reo daholo ny baiboly manontolo fa io fomba fiasan'andriamanitra taloha io dia mbola io ny fomba fiasan'andriamanitra fa mety amin'ny endriny zay hitatsika amin'izao fotoana izao mamaky ny tenin'andriamanitra namaky ty baiboly ty aby zaiko ary nahita zavatra be dehibe dia nampiako ny mitombo ny finoana tato anatiko isaky mamaky tenin'andriamanitra ny mitombo ary ny anakiray le fiainan' jesosy am'izay nakatahaka le fiainan' jesosy teny amboniny tany io a io jesosy io ny any amin'ny synagoga izy mianatra tenin'andriamanitra mandika tenin'andriamanitra manala tenin'andriamanitra ary impiro misy miteny tampiandra gasy fantatro reo vavosotra hoe ary io jesosy io nampiasa tenin'andriamanitra foana io mianatra ny fiainan' jesosy miaina ny fiainan' jesosy dia rehefa avy eo mivavaka olo-mivavaka io jesosy io isaky ny vitany asa dia lasa izy mitokana mivavaka amin'ny ariva mitokana mivavaka izy misy dikany satria nahoana amasin'ny tenin'andriamanitra sy mivavaka ny zavatraetra hoy izy mivalazany amin'ny boky timoty voalohany amasin'ny tenin'andriamanitra sy mivavaka tsy mora makato tenin'andriamanitra fa tsy maintsy mivavaka ianao ary mangataka ny fan'andriamanitra anampy ianao zay midingana sen'andriamanitra tao riavana malala mino aho fa amerina anao ny tompo amin'izao fotoana izao be dehibe amintsika zay fanemy ny tenin'andriamanitra miverena ny fakatoavana tenin'andriamanitra fa tsy misy atahorantsika zavatra mety mitranga eto anivo ty zao tontolo zao ity efa nandrisy jesosy mioloko marina dia mivelona foana ny tenin'andriamanitra fa tsy maintsy manana teny fikasana ianao deo zay sotra masina na firy ny teny fikasana dia ho amin'ny eny andriamanitra tsy olombelona ka andaigny amin'ny nomery na zanak'olombelona ka any aminy fa rehefa nyteny izy dia tanterana ny teny jesosy kristy no tsy miova ombany serivo ary manak'izay ho an'andriamanitra rediany eny amin'ny voninahitra ivavaka isika rejehov'andriamanitra rainay io dia misotranao no izany teny zany ampio ny olona tsaray avy iaina ny teninao anam-pasahina iaina ny teninao naizanaiza toerana lena inona toe-javatra mitranga satria ianao rehefa nipetraka eo tanakavan'andriamanitra ray ianao amin'izao fotoana izao eo apela tananao ny fahefana rehetra ampandresy izay rehetra nandray anao ary ny teninao amin'ny kolosianina toko fahatelo dia mbola nambaranao hoe raha iseho jesosy kristy fiainatsika tsy maintsy fiainanay ianao jesosy vo afaka hitsenanao am'izay tsy maintsy fiainanay ny teny vo afaka hitsenanao zay satria zany ny teny napetraka ao tsy maintsy ho avy ianao ary raha ho avy ianao dia hitsara zao tontolo zao araky namaranao hoe zay rehetra nanao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ny fiainana fa izy nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fanamelona nambarany teninao ihany amin'ny bokyny Daniela hoe maro ny vovoko zay matory ny vovoko ny tany no hitsara ny sasany ho any amin'ny lasa mandrakizay ary ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay meo anay ny fanahany fatahorana satria tsy fantatray ny fotoana zay atongavanao ry jesosy kristy tsy fantatray na ny ora fa ny zavatra sainao tanteranay dia miomana koa dia miomana zay tompo nizaniza miendro afatra zao raha io mangataka aminao aho jereo amin'ny fitiavanao ny olona rehetra zay rehetra tapa-kevitra marina anjiro ny tana mahirinao hanao zava-magaga eo amin'ny fiainany anova ny tontolo ny fiainany zay rehetra tapa-kevitra marina hipetraka eo ambonin'ny teny fikasanao
na amin'ny morina amin'ny sarotra zay efa tapa-kevitra vonona hipetraka hino ny teny fikasana mangataka aminao andriamanitra ainjiro ny tana maherinao mba hanao zava-mankariana fiainana tsy tadiavina asa izany fa eo amin'ny toerana rehetra araka ny teninao eo amin'ny fitoerana rehetra zay anatonakao izao eo ny tahinao anay naizanaiza ny olona zay menoky amin'izay fitahina izy tompo marina ny teny zay namarina tompo ary ampio izy hitadidy teny fikasana ampio izy hanaiky ny teny fikasanao zay teny fikasana ho fananarina teny fikasana ho fampitandremana teny fikasana ho fampairezana ampio izy ry tompo ary meo fotsotra ny olona rehetra zay meno zo afatra zao ampiatra ny teninao eo amin'ny lafiainany hahita ny voninahitra ao dia misandrata jesosy eo misandrata amin'ny olona rehetra ianao naizanaiza mba ho retanindray-danitra fa velona ianao jesosy ary tsy misy lalana afa-tsy aminao re ihany aza famonjena misaotranao koa tamin'ity fotoana ity ndraiky mbola nanomezanao azany fotoana hitondry izany afatra izany ho anao ny tera hanao ny laza hanao ny voninahitra ny anaranao jesosy mangatahako sy anaovana zany manaraka izany amen.